Fanompoam-pivavahana eto amin'ny Hopefy Radio. Tsara ny ideran'i Jehovah sy ankalaza ny anaranao ry avo indrindro ary anambara ny famindraponao noho ny maraina sy ny fahamarinanao noho ny alina amin'ny vali torofolo sy ny fiondokanga fa ampifalinao amin'ny nataonao ao Jehovah ny asan'ny tananao no iobiko. Iaraka ivavaka isika tompoko. Jehovah Andriamanitra ray masina tsara indrindra zay ny an-danitra, ilay tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka, amin'ity ora manokana ity izay ahafahanay mandre ny teninao any amin'ny toerana maro samihafa manerana amin'ny vonin-tany amin'ny alalan'izao onjam-peo zao, dia mino somana tena tompo fa andrenao ary anatrika any amin'ny toerana rehetra sy ny fotoana rehetra izay misy reto mpanomponao manaraka ny fandaharana. Ary oka ianao anova fiainana amin'ny alalan'ny fanatrehanao ary tondra hery ihany koa izany fanatrehanao zany. Amin'ny anaran'i Kristy Jesosy. Amen. Faly miarabantsika tsirairay avy mpiaino ajaina amin'izao andro sabata izao. Ankehitrinsika dia tonga amin'ny fandaharana manokana Fanompoam-pivavahana. Faly izahay miaraka aminareo eto ary ny firariantsonay dia mba ho feno ny fitahian'Andriamanitra ny izao sabata tontolo andro izao ary mirary anareo tsirairay avy izahay mba hiaraka aminay hatramin'ny farany mandritra ity fandaharana ity. Ho fanomboantsika izao fotoana izao dia andeha hiarahantsika miredona ny hira laharana 720 ao amin'ny firana Adventista avy rivazan-tany eo. Hira 720 avy rivazan-tany eo. Isabel caminha,
midera avirvi fiangonano mahasandratoreny feo hiderany mpanavotra naty anefitраzy zao irao ampandehanana irasony jiona irao ampandehanana irasony jiona avirrivoa vonjio ka mifalia avoko fafadoza ianareo iray safeo kamira derao fa mendrika ilay nanavotranare derao fa mendrika ilay nanavotranare avirri olombelio izay mandreny teniso hoe manatona iza anio ny tompo mafidy ny fitiavany vali ny fiderany troila ny fitiavany vali ny fiderany troila manasantsika andray ny baibolitsika ka anokatra izany ao amin'ny Matio toko 9 vakitsika manomboka eo amin'ny 9 Matio toko 9 vakitsika manomboka ny 9 ka hatramin'ny 10 rehefa hitantsika izay dia vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ianao kosa raha mivavaka dia midira ao amin'ny efitranonao, ka rehefa voarindrinao ny varavaranao dia mivavaha amin'ny rainao izay ao amin'ny mangingina, ary ny rainao izay mahita ao amin'ny mangingina no hamaly anao. Ary raha mivavaka ianareo dia aza mba manao teny maro foana tahaka ny jentilisa, fa ataony ny hamaroan'ny teny no ianoana azy. Koa aza manahaka azy ianareo, fa fantatry ny rainareo izay tokony ho anareo raha mbola tsy mangataka aminy azy ianareo. Koa amin'izany mivavaha toy izao ianareo: rainay izay any an-danitra, ho amasinina anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Meo anay anio izay hanina sahaza anay, ary mamelany elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay, ary aza mitondra anay ho amin'ny fakapanahy, fa manafanay amin'ny ratsy. Tainana izany teny izany hitondra soa sy fampahirezana ho antsika amin'ity anio ity. Amen. Hiaraka hivavaka isika. Ry rainay eo masina tsara indray izay ny an-danitra, misaotra anao izahay noho izao sabata masina mianao anay izao indray anio. Misaotra noho ireo fitahina sesehena izay narotsaka ao taminay tsirairay avy, na dia tsy mendrika izany ary izahay, fa ny fahasoavanao no natoy izao anay. Ary amin'ity tontolonareo sabata ity Tompo dia aoka ho tsapanay ny fanatrehanao eo amin'ny fanahinay tsirairay avy, ary mangataka ny ositra masina fananao masina mba ho ataonao amin'ny isam-batan'olona izay mihaino an'izao radio izao. Aoka hikasika ny sofiny tsirairay avy ianao, ary tamanokana ny mpanomponao izay hitondra ny teninao amin'ity anio ity Tompo, mba andona ny fonay izany teny izany, ary ametraka ny afatra sarobidy izay tianao ampitaina ho anay amin'ity anio ity. Ankehitriny dia mitondra ambavaka izahay an'ireo tsy salama rehetra any amin'ny hopitaly any, any tokantrano any, na aiza misy an'izy ireny Tompo,
aoka mba ho tsy tianao izy ireny, mba omenao famindram-po izy ireny, ary mba kasio amin'ny tanam-pitiavanao, ary ianao no ka hanasitrana azy ireny Jesosy. Ao koa izay eo azon'ny olana maro samihafa dia ianao no hiditra an-tsehatra amin'ny fiainan'izy ireny, hitany izy ireny ianao, ary eo koa tsapa fa tsy mahafoina mahasaraka azy ianao, fa ianao no vahaolana sarobidy izay ilaina hidododona, ka dia mangataka Tompo mba omenao famindram-po, mba omenao izany vahaolana izany izay ao anatin'ny olana rehetra, ary ianao no hitany tsirairay avy mba hita fifaliana amin'ity sabatanao ity, fa tonona ny vavaka amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ho fanomanana ny fosana mampanantsika tsirairay avy alohany andrenesantsika ny teniny izay hoentin'ny pastora Ernest Andriamparantsoa dia andehantsika hiaraka heno an'ity hiraira ity. Te irizo
Nonitananika fizinu itarika ana fizinu itarika ana fizinu itarika ry ava-malala ho atolotra ao an'Andriamanitra ny voninahitra sy ny dera ary misaotra azy manokana isika satria ataon'ny fitaovana mba fampitana ny afatra manokana avy amindray amin'ny alalan'izao onjam-peo zao ary naizanaiza andrenisanao ny afatra manokana avy amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ity toriteny ity dia tononona aminao ny fiadana sy ny fahasoavan'ny tompo. Mety ao an-trano ianao amin'izao ora sy fotoana izao mety tsy salama ihany koa, mety manaraka manokana ny anaty fiarakodia eny amin'ny toerana maro samihafa izay misy atsika eny, dia aoka mba hombany fiarovan'Andriamanitra sy ny fitahiny ny tsirairay avy. Tadidio fa ao anatin'ilay famaranana ny 10 andro Fiaraha-mivavaka zany zao ny fiangonana maneran-tany dia miopana amin'izay indrindra ny afatra izay fampizarantsika amin'ity ora sy fotoana ity. Famitinana mihitsy zany ny zavatra rehetra izay hita nandritra n'izay 10 andro izay, ary fomba fanao ny fiangonana izy io farafahakeliny zany dia misy ny 2 isan-taona ny fotoana ahafahantsika manao ny 10 andro ohatran'izao. Maninona no atao hoe 10 le izy satria misy dikany lehibe zay eo amin'ny fitezana ara-panahy ho an'ny olona anankiray, eo amin'ny test ara-panahy ihany koa, ary tonga antsika rehetra zany mba voazatoetra afoloana mba ahafahan'Andriamanitra ihany koa mandrotsaka ny hery sy ny fanahy mialohan'ny hitoriana ny filazantsara sy hatrehana ny asa goavana rehetra eo amin'ny tontolo ara-panahy. Dia tsara ny miroso anatin'izany 10 andro Fiaraha-mivavaka izany, ka izay indrindra ny opana ny afatra amin'ity androany ity zany. Ny lohatenin'ny afatra dia ny hoe ao anatin'le hoe mampianarana mivavaka sy le hoe fahianareo kosa raha mivavaka. Zay zany ilay lohahevitra lehibe, fa ny lohatenin'ny toriteny dia ny hoe ireo tsy ambaratelo secret, azo atao ihany koa ireo filamatry ny vavaka mahomby, na ilay hoe principe ny prière efficace zany dia misy zavatra ho zaraintsika miainga amin'ny alalan'ny matitoko fahaenina izay misy ny vavaka nampianarin'ny tompo zany no hitondrantsika n'izany afatra izany. Ka manasanao hivavaka fohy mialohan'ny andraisantsika izany tenin'Andriamanitra izany. Hivavaka isika. Fanamasinao tonga indray ny fotoana izay ahafahanao manamboatra, ahafahanao mampahery, ahafahanao mampahafantatra ny teny sy ny afatra manokana izay tiana ho an'ny zanakao. Ka dia mitenena Jehovah mieno reto mpanomponao reto ary ampangino ny feo tsy izy rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Araka lazaiko teo zany dia misy ny tsy ambaratelo ny vavaka mahomby, na ny hoe ihany koa hoe misy ireo filamatra izay tonga ny vavaka ahomby. Dia misy zavatra ho tanisantsika miainga amin'ity vavaka nampianarin'ny tompo ity. Dia manomboka eo amin'ny andininy fahaenina zany, satria ity contexte ity zany dia ny vavaka izay nataon'i Jesosy rehefa mivavaka zany Jesosy dia gaga tanteraka ny mpianatra hoe tena hafa mihitsy zany tonom-bavaka zany. Ary ohatr'izay mihitsy moa zany no tokony ho izy, ianao zany rehefa mivavaka dia hafa mihitsy ny tonom-bavaka ao. Tsy ilay olona izay mamerina vavaka nataon'ny olona, tsy ilay olona izay manao vavaka tsenjery, tsy ilay olona izay
te atao hoe tena mpivavaka de mivavaka lavaranjanana be na eny masom-bahoaka sy ny sisa fa nivavaka zay ataonao tonga de mahomby na de teny tsotra monja aza no atao anatin'izay ka ny vavaka zany araka ny hitantsika atao anatin'ny folo andro sady mamitina mamerina kely ihany de ny hoe tsy maintsy ianarana zany ivavaka io zay ny hoe ny vavaka de science misy science zany ny vavaka ka rehefa tsy hoe ifampitsara vavaka zany hoe de mety ve zany fomba vavaka ny anina zany toatrany tsy ao anatiny le izy fa ianarana zany ny mivavaka ka ny arakaraky ny ivavahanao zany no mahatonga anao tena hoe manana an'izay fanandramana manokana miatonga ao anatinao ny fanomezam-pahasoava ny vavaka mahomby zany ka ny tombavaka zay ataonao mety tsy mitovy amin'ny hafa ny vavaka zay asantrao mety tonga de ahitana valiny avy hatrany satria ianao zany tena mianatra mivavaka arakaraky ny vavahanao matetika arakaraky ny vavahanao maharitra ianao personnel mihitsy zany ny vavaka arakaraky ny iresahanao imbetsaka amin'Andriamanitra dia miamivoatra zany na ny tonombavaka sy ny akony eo amin'ny fiainan'ny lay manao azy sy ny fiainan'ny olona zay anaovana an'izany vavaka izany ka de mampirisika anao zany mba hanana firaisana tanteraka tsy mahavita ininona isika raha tsy miray amin'ny Kristy izay lay ohatra ny amin'ny voaloboka sy ny sampany tsy mahay mamoha raha tsy miray am'izany voaloboka ilay izy mihitsy ny fakany Jesosy mihitsy ny tena tokony hamaharana amin'ny zavatra rehetra ka fifandraisana amin'Andriamanitra zany izy io tena hoe mifandray akaiky amin'Andriamanitra miresaka amin'Andriamanitra ka rehefa manana zay firaisana ety amin'Andriamanitra zay ianao dia inona no miseho misy vo zany misy vokatra le izy rehefa aveo ka ny olona anankiray zatra mivavaka eo anatrehan'Andriamanitra amin'ny fotoana mitovy tsara amin'ny toerana mety mitovy tsara fahazarana mihitsy lasa fiainana le izy ny antsika mantsy taitaitra be rehefa misy problème rehefa misy zavatra sarotra zay vao manatona ny Kristy ny fifandraisana amin'Andriamanitra zany tsy hoentin'ny sentiment sy ny émotion fa principe le izy hoe za efa mivavaka mihitsy dia mandeha ho azy ka na amin'ny toe-javatra sarotra azy ianao no zavatra fohy kely fotsiny Jesosy eo vonjeo de efa misy valiny zany zay ary tonga Andriamanitra amin'izay fotoana izay satria ianao efa nanana fifandraisana amin'ny tsy tapaka amin'ny fotoana rehetra ka zay zany zavatra anankiray zay tsara ho fantatsika rehetra izay de hitantsika tao anatin'ny reo zany hoe tena ny teny mihitsy hoe ampianary mihitsy izay ivavaka de zay nahatonga an'ity lesona eo amin'ny andininy fahaenina zany de andinga vakitsika fa ianareo kosa ry anao kosa raha mivavaka de midiro amin'ny efitranonao ka rehefa voarindrinao mivaravaranao de zay dia mivavaha amin'ny rainao zay any amin'ny mangingina ary ny rainao izay mahitanao ao mangingina no amaly anao tiako be zany teny zany ny principe voalohany aloha zany de zao hoe manana toerana manokana ianao ivavahana ianao irery dia tokony ivavaka matetika amin'Andriamanitra ary indrino mihitsy Andriamanitra le mahita anao ary indrino ozy ny varavara midika hoe fitokanana mihitsy zany ndrindray zany tsika miankina amin'le vavaka any am-piangonana miankina amin'ny vavaka ny hafa eto ambavaka marina fa tena atao ny mivavaka ao any hafa fa ianao mihitsy ny tena tsara miteny an'le izy amin'Andriamanitra satria ianao tompon'le problème ianao tompon'le zavatra zay hitadiavana vahaolana ka tsisy olona tsara miresaka amin'Andriamanitra ohatran'le olona manana an'le toe-javatra mihitsy mba hanana ny expérience sy ahafahany ihany koa mahita ny tavan'Andriamanitra amin'izay fotoana izay ka eto zany dia ny fietsika voalohany zany de zay le hoe midiro amin'ny efitrano mangingina manana toerana mihitsy ianao rehefa vita zay de ao ka iresaka amin'ny fampitolona amin'Andriamanitra ivavaka amin'ny rainao izay ao mangingina ary anana finoana fa miaino atsika ary amaly atsika io Andriamanitra io efa finoana daholo zany rehetrarehetra zany hoe mahita ao amin'ny mangingina io Andriamanitra io ary amaly anao ny vavaka zay ataonao any anatin'ny alina be any fa matory daholo ny ankonana matory ny vadinao mety any amin'ny toerakafa ihany koa ny sasany ao anatin'ny fianakaviana zanakao mianatra ny alavitra ny vadinao miasa ny alavitra tsy fantatro mety misara toerana mety misy toe-javatra mampijaly eritreritra anao de manginao ianao de mitomany mihitsy ianao hitan'Andriamanitra ny ranomasinao hitan'Andriamanitra ny fijalianao ny sentonao rehetra ny fitarainanao lalina
hitan'Andriamanitra zany rehetra zany ka dia zao hoe aza mitsahatra mihitsy ianao mandeha amin'ny toerana mangina ary mivavaha amin'Andriamanitra fa izy mahita ary mihaino araka izany teny izany. Andiny fafito ary raha mivavaka ianareo dia aza mba manao teny maro foana tahaka ny Jentilisa fa atao noho ny amaroan'ny teny no ianoana azy. Zay zany le hoe ianao zany rehefa mivavaka indrindra fa eny ampabe maso dia hoe ahoana ny fomba fivavaka mandona nefa fohy nefa misy ventina sy lanjany direkta tonga dia any amin'Andriamanitra mihitsy ilay tena zavatra tiana angatahana mihitsy no zavatra zay tonononao eo zany. Ka eto amin'ny 15 zany dia hoe koa amin'izany mivavaha toy izao ianareo. Ampianatra amin'izay zany Jesosy eto any hoe inona ary ilay fomba atao rehefa mangataka amin'ny Andriamanitra ray io. Dia ozy izy hoe eo amin'ny 15 rainay izay any an-danitra hatreo aloha ny voalohany zany dia izao hoe adresena amin'Andriamanitra ray ny hivavaka. Ary ianao zany dia tahaka ny hoe rainao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy masy dia nahazo fananganana anaka isika dia tonga lasa ohatran'ny dadantsika io Andriamanitra ray io ka aza misalasala mihitsy miantso azy hoe dado, papa ray izay any an-danitra aba ray izy daholo zany rehetrarehetra zany ka teneno mihitsy izy fa rainao io dadanao io ary Andriamanitra dia mampitany tenany tahaka ny hoe raim-pianakaviana manolotra zavatra tsara ho an'ny zanany ary vonona ny aneho fity an'izany zanany zany hoe isika izay olombelona tony aza mahalala manome zavatra tsara ho azanantsika maika ilay raintsika izay any an-danitra. Ka dia izao hoe ianao zany tsy olon-kafa ohatran'ireny miresaka amin'ny dada reny efa nisy ve isika izay nangataka zavatra tamin'ny ray aman-drenitsika dia mandray taratasy sy stylo dia mamaky mihitsy hoe izaho dada mba hividiano stylo sy kahie fa tsy manana. Tsy ohatr' izany ny fomba firesaka to dia miresaka mangataka fotsiny ianao mba omeo gote aho dia vakina velo ilay tenin'izay tsia. Ary ny raintsika izay any an-danitra na tsy mangataka azy sika dia efa fantany hoe tokony omena an'izany, tokony omena sakafo sahaza, tokony sy ny sisa rehetra. Ka izay zany hoe rainao io ilay any an-danitra io ary ny olona izay miantso azy hoe ray dia mila mitandrina ny didiny manao ny sitrapony fa tsy hoe ray fotsiny nefany ny zavatra ataonao tsy mifanaraka amin'ilay zavatra tadiavin'ilay raintsika izay any an-danitra. Ka dia mifandray daholo zany zany zavatra zany hoe izao ho rainy izy ho zanako izy ozy Andriamanitra ary izay rehetra miantso an'io Andriamanitra ray io dia mila tsy manala baraka ny anarany tahaka an'ireny zanaka reny hoe mahamenatra zany zanaka maditra, zanaka maniasia, zanaka tsy mpankato zany mahamenatra ny ray zany ary rehefa any am-pianarana sy any amin'ny toerana any mba zanakiza ary tony taranakiza ary tony olo tony dia voateny hatramin'ny dadabe sy ny raim-pianakaviana mihitsy hoe zanaka ray ihany io. Ka zay no hoe ianao zanak'ilay Yahvé Andriamanitra ilay tompony tompo sy mpanjakan'ny mpanjaka aoka tsy hanala baraka azy satria ianao miantso azy hoe ray. Ka izay miantso azy hoe ray zany dia mila mampifanaraka amin'ny fiainany rehetra amin'ny mahazanaka ny ho ray izay any an-danitra azy io. Ho amasinina ny anaranao izy Andriamanitra masina. Andriamanitra masina 3 fois plus io Andriamanitra io masina maso izay ary amin'ny Isaia ny apokalipsiko izy dia mbola miteny hoe masina ilay Andriamanitra tsy toa aza mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana. Ka zao hoe mifindra amintsika zanan'ilay fahamasinana efa ao anatin'Andriamanitra io ka izay mifampikasoka amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka zany dia misy fahamasinana ary isika mila manandratra an'io Andriamanitra io zay hoe ho amasinana ny anaranao zany hoe manandratra n'Andriamanitra mihitsy manandratra ny voninahitry ny anarany zany Andriamanitra zany mitondra ny anarany ray isika ho amasinana ny anaranao ary zay le hoe anarana zay misy hery lehibe ao anatin'ny anarana hoe Yahweh, misy hery lehibe ao anatin'ny anarana hoe Jesosy Kristy ary rehefa tenenina izany dia mpandresy ianao, rehefa tenenina izany dia mivoaka ny fanahy maloto, rehefa tenenina ny anarany zany Yahvé Andriamanitra zany to dia fantatry ny olona rehetra tamin'ny tany maro samihafa teo amin'ny andron'ny zanak'Israely fa raha vao io izao izay izy lehibe io ny tenenina dia misy fahefana sy hery. Ka dia aoka tsy hanononona foana ny anarany zany tompo Andriamanitra zany taloha aza tena tsy azo tenitenena foana satria masina zany anarana izany ary misy hery zany anarana izany, misy hery
raha lasaina bavy malala ny anaran'Andriamanitra ka dia zay zany mahatonga ny hoe ho amasinina ny anaranao sady fanandratana fideranan'Andriamanitra mihitsy asandrato ambony dia ambony ny anaran'izany Andriamanitra ivavahantsika zany aza menatra mihitsy fa aza rery ny voninahitra amin'ny mandrakizay ka hatramin'ny taloha indrindra ary mbola ho azy ny voninahitra rahatr'izay rahatr'izay dia zay zany mahatonga ny hoe ho amasina ny anaranao. Ho tonga ny fanjakanao tsika rehetra zany dia zanaky ny fanjaka hay mpanjaka lay Andriamanitra io mpanjaka kely le raintsika io tsy fantanao ve mpanjaka zanaky mpanjaka ianao rahalahy zanaky mpanjaka ianao ranabavy ka raha zanaky mpanjaka ianao dia ho mahazo fahefana mpandovy ianao tsy andevo ianao fa mpandovy mpiara-miasa ihany koa ianao amin'izany mpanjaka izany ao anatin'ny lapa ianao zany dia zanaka mpanjaka ianao. Zay no mahatonga ny tonga ny fanjakana ary ny fanjakan'Andriamanitra ihany koa dia zay le hoe misy fanjakana io Andriamanitra io voafehan'ny lalàn'Andriamanitra ny fanjakan'Andriamanitra fanjakana ary isika rehetra dia vahoakan'izany fanjakan'ny lanitra izany ho tonga ny fanjakanao io no andrasantsika rehetra io fanjakan'ny lanitra io mba hatonga antsika hiara-manjaka amin'ny Jesosy Kristy mba hatonga antsika ho tafiditra ao anatin'izany fanjakan'ny lanitra ilay tena izy rehefa ho avy Kristy dia hiara-miditra amin'izany fanjakan'Andriamanitra izany izay Kristy no tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka. Raha lasiana vavy malala mivonoana ianao fa rehefa mivavaka amin'Andriamanitra dia tahakan'izay mihitsy hoe ho tonga ny fanjakanao ho tonga ny ilay Jesosy Kristy mpanjaka ary miantso azy isika dodina sy mampafantatra amin'ny olona rehetra fa ho tonga ny fanjakan'Andriamanitra. Atao any sitraponao ety tany tahaka ny any an-danitra io no anisan'ny zavatra sarotra indrindra io le hoe atao any sitraponao ety tany tahaka ny any an-danitra io anisan'ny zavatra sarotra zany le mahafantatra ny atao hoe sitrapon'Andriamanitra. Tiako aloha manamarika hoe lay fandikanany ity zany any amin'ny toerana any amin'ny famakian'ny olona azy dia le hoe atao any sitraponao zay fotsiny aloha dia ety tany tahaka ny any an-danitra tsy misy ety tany tahaka ny any an-danitra zany fa le fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra ty resana ty ka io frazy io zany dia vakiana mitohy miaraka zafady atao any sitraponao ety tany tahaka ny any an-danitra. Isika zany dia mila manao sitrapon'Andriamanitra fitandremana didin'Andriamanitra manao sitrapon'Andriamanitra isika ny fankatoavana ireo fanambarana rehetra zay omeny fahamarinana zay raketiny soratra masina mankatoy isika zay le manao sitrapon'Andriamanitra tsy zay rehetra manao tombokotomboka fa zay manao sitrapoko zay ny olona zay andovan'ny lanitra na fanjakan'Andriamanitra zay resahantsika eto ka eto zany izy dia miteny mazava tsara mihitsy hoe ny sitrapo io zany no tena manahirana le hoe ahoana ny ahafantarana hoe sitrapon'Andriamanitra zany zavatra zany ahoana ny ahafantarana hoe tsy sitrapon'Andriamanitra ty arakaraka ny fifandraisanao amin'Andriamanitra no ahafantaranao fa tsy mety zany zavatra zany tsy sitrapon'Andriamanitra io hitanao amin'ny alalan'ny expérience zany hitanao amin'ny alalan'ny zavatra miseho eny amin'ny fiainana eny zany hoe ohatra ny tsy sitrapon'Andriamanitra le izy rehefa maneho famantaran'Andriamanitra fa tsy sitrapon'Andriamanitra le izy ka mila fantarina koa ny sitrapon'Andriamanitra ary manaiky an'izany sitrapon'Andriamanitra zany aza forsena le izy fa indraindray asain'Andriamanitra mitrangana dia tsy sitrapony aza dia ianao no midofotra rehefa avy eo ka mila mitandrina tsara isika mahafantatra ny sitrapon'Andriamanitra. Meo anay an'io ny anina sahaza ho anay ry ava malala aoka isika mangataka presy tsara tena mifantoka mihitsy hoe sahaza an'io lay zavatra sahaza an'io ampy ho an'ny andro ozy izy ny an'ny zavatra miseho androany ny ratsy miseho ao aminy ampy ho an'ny andro rehefa mahazo zay sahaza androany ianao efa tena zava-dehibe zany raha lasiana bavy malala zao zany dia fotoanany hoe fangatanan'Andriamanitra zay sahaza raha men'Andriamanitra mihoatra ianao dia deraina somem-boninahitra izy raha ohatra ka hoe mahazo zay sahaza dia voninahitra ihany koa an'Andriamanitra ary matoa no mena mihoatra dia natao anampy ny hafa mba hazo ny zay sahaza ho azy ihany koa fa tsy hoe mamihana fotsiny dia fitiavatena lalina sy tafahoatra ny tena betsaka ao anatinao ao ka eto zany dia zao hoe meo anay zay sahaza anay anio
anisan'ny vavaka zany hoe ny tompo zany rehefa manolotra de manolotra an'izay zaza ho anao androany zay. Ny zava-dehibe amintsika de mahay mankasitraka ny am'izay zaza omeny Kristy androany. Tahaka ny mana zay latsaka tany anefitra de zao hoe nomen'Andriamanitra isan'andro ny mana, tsy azo misterizina akory fa manjary lo simba maniry olotra. Ka izay zany hoe ny tompo rehefa manome de manome zay sahaza ho anao. Misaoran'Andriamanitra raha lasaina bavy malala, raha mahazo zay sahaza amin'ny sakafo, mahazo zay sahaza amin'ny fitafiana, mahazo zay sahaza amin'ny tsy diso mihitsy ny rano zay sotroina, mahazo zay sahaza amin'ny trano fonenana. Zany rehetrarehetra zany dia mampisaotra an'Andriamanitra, mampidera sy manome voninahitra an'Andriamanitra satria mena zay sahaza isan'andro. Précis tsara zany hoe zay sahaza izany no angatahana. Ary dia rehefa mahazo an'izany isika eto moa zany de hanina le izy ny sakafo sahaza zany raha teo ny mamelona ny olona anankiray dia ohatrany hoe zay aloha zany lay voalaza eto hoe ny sakafo sahaza ho anay anio fa azo atao amin'ny lafin-javatra maro samihafa hoe mba manana zay sahaza kosa ianao hoe amin'ny fiainana zany na de tsy mihoatra aza na de ataontsika hoe tsy manana PDB manambe tahaka ny sasany aza de arina fotsiny sakafo, arina fotsiny zavatra rehetra. Mila mahay migere ihany koa isika. Zay no mahatonga an'Andriamanitra manome antsika zay sahaza ho an'ny androany amin'ny lafiny rehetra. Ka zava-dehibe zany zay. Andiny 12 ary mamelany elokay tahaka namelana izay meloka taminay riava malala. Anisan'ny tsy amparatelo azahoana valim-bavaka azo tongavana ny fiainana mandrakizay ny famelan-keloka. Ianao aloha mila voavela heloka raha nisy fahotana tenenao amin'ny Kristy mihitsy. Zay le ary amin'ny Jaona manao hoe raha miaiky ny fahotantsika isia de mahatoko somary miaiky mihitsy ny bebaka mitalao amin'Andriamanitra hoe reto teneno mihitsy le anaran'le ota fa aza tazomina fotsiny ao anatinao ao hoe efa fantatrao zay fa de mamelany elokay de ngeza be fotsiny. Fa anisan'ny tia vavaka natao ampianarin'ny Kristy io zany de tena hoe mamelany elokay de zao hoe tsy hoe mamela ny elokao fotsiny Andriamanitra satria fa azavaina any amin'ny andininy hafa zany le hoe rehefa mibebaka isika zay manafina ny fahotany tsy ambinina de efa miteny koa izy hoe mila miaiky isika. Zany rehetrarehetra zany de tsy ambaratelo azahoana valim-bavaka, tsy ambaratelo ny fitahiana, tsy ambaratelo ny fanjakan'Andriamanitra ihany koa. Ary eto lay toyina eto hoe tahaka ny namelanay zay neloka taminay riavana. Raha ohatra ianao ka tsy mamela eloka fa mitahiry fahotana, mitahiry eloka, mitahiry lolo-po, mitahiry ngidi-po, mitahiry areti-tsaina ao anatinao ao, tehirizinao ny fahotana izay tokony ho voavela ary tsy mamela eloka ny hafa mihitsy ianao, tsy mifanatona amin'ny hafa ianao, tsy mangataka famelan-keloka amin'ny hafa ianao nanao fahadisoana de tadidio fa very tsy tafavoaka. Ka esory ny ambopo ara-panahy, esory ny ambopo maha-olombelona hoe zany ray feno anatona, zany ray esory fa tavela eto amin'ity tany ity. Zay rehetra mandrehan'izao afatra izao ka manana problema any amin'ny toerana maro samihafa any ianao amin'ny olombelona de zao rehefa tsy manatona le olona ianao zay mandre ny afatra ny mila manatona hoe mifona mialatsiny raha nisy fahadisoana adidinao zany. Rehefa tsy mamela izy na hoe zany ray aloha de tsy mamela zany de efa afaka ny adidinao natrehan'Andriamanitra. Efa nataony hoe ny approche satria ianao nantanteraka ny dingana ara-panahy. Mangataha famelan-keloka, manadiova. Ary ianao koa rehefa angatahana famelan-keloka de ao ka amela ny hafa hoe eny ary fa de adinontsika zany zavatra zany. Ny dikan'izay zany de hoe tsy mamerina intsony ihany koa zay fibebahana amin'olony fahotana zay tsy mamerina intsony. Zay zany ny tena zava-dehibe ao amin'ny lafiny fibebahana sy fekekeko le tsy mamerina intsony. Zay no mahatonga ny Kristy rehefa hoe eny ary fa de voadio ianao ary am'izao sisa izao de aza manota intsony. Iny ny tena party tena ngeza indrindra ao anatin'le izy hoe tsy miverina manao an'le izy intsony fa raha vao miverina ianao de sady manombo an'i Kristy indray eo amin'ny hazo fijaliana no vao mainka ratson'olona teo aloha aza ny vokatr'izay zavatra zay. Ka izao hoe mamela eloka ianao, mamela eloka. Tsy fahatiantoka izany, tsy hoe ianao no mijaly indrindra sy manitra sy resy satria nangataka famelan-keloka tam'izay nanaovanao fahadisoana ary tam'izay nahadiso anao. Mifamela eloka. Fa raha io zany mbola ny ampoponao foana no mibahana, ianao foana no tadiavina anatonana ary tsy manaiky diso mihitsy ianao fa ianao no tena marina tao anatin'le tantara rehetra de tadidio fa tavela. Ary raha vao nanan'olona alahelo ka tsy mety mibebaka fa miseho azo tena hoe mafo be sady tena nefa ianao mpitoroteny, nefa ianao diakona, nefa ianao koralina, nefa ianao loolona, nefa ianao pastora, nefa ianao mpitarika fiangonana de tadidio fa tavela
ino mety atavelanao hoe mbola nanan'olona alahelo mbola misy fahotana zay tsy voavela mamelana eloko hoe tahaka ny namelanay zay meloka taminay fa sady tsy ambaratelon'ny fandovana ny fanjakan'Andriamanitra ny mahavoavela eloko anao ny mention eo amin'ny anaranao zany rehefa hiditra any an-danitra de hoe misy zany hoe tsy hoe mention excellent très bien honorable tsy misy an'izany any amin'ny fanjakan'Andriamanitra fa hoe mention pardonnée voavela eloka ve ianao ka rehefa tsisy an'izay zany eo amin'ny anaranao hoe voavela eloko ty olona ty sady namela eloka pardonné izy dia tsisy hevitra fa tavela amin'izao fotoana efa tena mitranga daholo ny famantarana fa ho avy Kristy mbola io ihany ianao fa mafo be mbola tsy voavela eloka sady tsy mamela eloka ny hafa dia tadidio fa very mandrakizay ary tavela ao anatin'izay heverinao fa ohatran'ny hoe zavatra minime zany zavatra maivamaivana tsy de maninona ka io ary efa tsy mifankahita tsony zay ary efa tsy mifampiresaka tsony zay ary efa tsy heverinao fa vita mora mantsy zany zavatra zany fa tsy moramora sy maivamaivana ohatr'izany fa mila mihitsy hoe mamela ny eloka mifamela eloka mifanatona mihitsy raha ny zavatra tsy nety zay io vao mety nga io heverinao fa hoe vita maivamaivana ohatran'izany mety mbola voarakitra foana reny zavatra sy fahadisoana rehetrarehetra ireny. Dia ozy izy hoe 9:17 aza mitondra anay amin'ny fakapanahy fa manafanay amin'ny ratsy. Eto zany dia zao hoe Andriamanitra lotsy hoe makafanahy fa ny tena marina amin'io dia hoe Andriamanitra zany raha toy ianao ka mandalo an'izany testa zany dia tsy avelana ho tafajanona be ao na hoe tena efa mijaly efa foana mihitsy ny finoanao na hoe tena tavela rendrika ao anatin'le fahotana ianao raha mandalo an'ireny zavatra rehetrarehetra ireny zay zany le izy ka izao hoe isika mety mampiditra ny tenantsika ao anatina fakapanahy fa izao raha ohatra ka testen'Andriamanitra isika hampandalovany an'izany zavatra zany mety amin'ny alalan'ny sakafo mety amin'ny alalan'ny fitondran-tena mety amin'ny alalan'ny zavatra jerena dia mety mibanaka eo le izy ary mandalo an'izany isan'andro isan'andro isika fa tsy avelan'Andriamanitra hibolisatra ianao na ho tafarotsaka tafalatsaka tanteraka ao anatin'izany fa esoriny aingana ianao zay le angatahantsika eto hoe aza mitondra anay ary aza mampijanona anay ela ao anatin'izany toe-javatra izany zay zany no tokony ho fantatsika momba an'io le hoe aza mitondra anay amin'ny fakapana manafanay amin'ny ratsy zay le toyny zay no tena zava-dehibe hoe manafaka antsika Kristy raha miantoraka amin'ny Kristy isika raha mivavaka amin'ny Kristy manafa Jesosy io toetra ratsinao io fomba ratsinao io vavanao io fisainanao maloto sy lomorona sy efa tena hoe enao aza tsy tian'le toetranao indraindray zay le hoe mety ihany ny fanafa ny nofo no tsy manan-kery ilay zavatra tianao atao zany lasa tsy zay no mitranga le tsy tianao indray ozy ny apôstôly no tena Paoly no lasa ataonao tsy tianao le izy fa lasa mitranga ianao tsy tian'le toetranao ianao tsy tian'le fiteninao ianao tsy tian'lenao le mitratrevatreva ianao tsy tian'lenao tenenin'olona hoe ratsy toetra be mpanimba olona mpifosafosa olona tena hoe mpanao tsindrio falavo tony dia efa fantatrao reny tenenin'olona rehetrarehetra reny dia zao hoe ianao zany mila mangataka amin'Andriamanitra afao tao anatin'izany Tompo mila esorina ao anatinao zany zavatra zany Kristy manala an'izay manafanay amin'ny ratsy zay ratsy rehetra eo aminao dia ahafahan'i Kristy na fihinana ratsy fisotro ratsy ny arapaka ratsy zay zavatra rehetra miseho amin'ny fiainanao dia ratsy avokoa ny fiainan'ny olona amin'izao fotoana izao ka eo no hoe angatao Andriamanitra hanafaka anao amin'ny ratsy fa hanomefinao fandresena izy amin'izany zavatra rehetra izany zany prinsipa daholo zany. Ary eto dia ozy izy hoe fa raha mamela ny fahadisoan'ny olona ianareo ozy izy dia mba hamelany ianareo kosa ny rainareo zay any an-danitra mbola averiny indray zany io fa raha tsy mamela ny fahadisoan'ny olona ianareo dia tsy hamela ny fahadisoanareo ny rainareo ry hava malala aiza indray misy teny mazava ohatran'izany hoe tsisy hevitra efa nazavaiko teo no hoe ny fifamelan-keloka amin'izao andro farany izao no tena secret-ny valim-bavaka sy ny fahombiazana fa ianao raha vao tsy mifamela heloka ady ao anatin'ny fiangonana ady amin'ny samsampana ady etsetseroa ady any anaty Facebook combat daholo ny fiainana dia faly be Satana mitehaka mihitsy ary manao rotsoko soa ny olona rehetra mba hiady
tsy mifamela eloka aza manaiky an'izany de bitsiany isan'andro anaza manaiky an'izany ianao nga diso tamin'izy nanao faharatsiana tamin'izy ny ratsora tamin'izy nanao ohatr' zao de mahazo an'izay rotsikosoa zay le olona de tsy mifamela eloka nefa ny tenin Jesosy hoe raha tsy mamela ny fahadisoan'ny olona ianareo de tsy hamela ny fahadisoanareo ny rainareo ka ny olona tsy voavela eloka zany ange tsy avelan'Andriamanitra ianao aza tsy mamela eloka vo maika tsy voavonjy so de anatena hoe andeha hiditra be any an-danitra fotsiny fa nga lanitra anao io tsy lanitra anao io tsy fanjakanao io fa fanjakan'Andriamanitra ka rehefa miteny ilay mpanjaka hoe raha tsy mamela ny fahadisoan'ny olona nareo de tsy hamela ny fahadisoanareo ny rainareo midika zany fa tsy tavela eto amin'ity tany ity aromay amin'ny afo ny olona tsy voavela eo ka miaraka amin'ny ota sy ny vorongony. Farany amin'ny 120 de ozy izy hoe mikasika amin'ny fifadikanana mety mifadianana isan'andro ianao prinsipa ihany koa satria rehefa avy nampianatra nivavaka Jesosy Kristy zany nampianatra momba ny firaisana aminy sy ny importance n'izany firaisana amin'ny Kristy zany ny importance n'izany hoe ianareo dia rehefa mivavaka de zao de nampianarina ny zavatra rehetrarehetra de ozy izy hoe mitranga koa ny fifadikanana eo ambanimbany eo zany hoe ny vavaka sy ny fifadikanana tsy maintsy miaraka raha tsy misy karazan-javatra eo amin'ny fiainana tsy resy raha tsy fifadikanana misy toetra tsy resy raha tsy fifadikanana misy olona efa firy taona tsy mifadianana misy olona efa firy taona tsy mba manao any firy volana tsy mba manao fifadikanana tsisy programana fifadikanana mihitsy ny fiainana anika tsy mety miova mihitsy ny toetra raha tsy toetra be tena tsisy ohatr'izany pozina ho an'ny fiarahamonina pozina ho an'ny fiangonana satria tsy ampy fifadikanana de milaza hoe za marary zako tsy de tena anina loatra fa io zany tsy misy an'izany hoe marary ianao na ohatr' zany de hoe tena eny misy ka ihany zany hoe tsy voatery manao fifadikanana complet fa arakaraka ny fadianao hanina mampahiry andreo zay mifady hanina matetika manao fifadikanana ampahireziko mihitsy hoe aza manaiky ataon'ny olona hoe secte to ny tady anao dissident fifadikanana 3 andro rehefa inona raha lany raha inao na manao 10 andro ny olona na 40 andro ianao rehefa tsy mahavita de mipetraka fotsiny fa avenao ny olona anao fifadikanana izy aza mahavita an'izay prinsipa biblika zany tsisy hoe tsy manao an'izany hoe lasa fiangonana hafahafa ndray ve rehefa mifadianana zany mihitsy no izy ny olona mivavaka mitokana isan-kerinandro misy karazana tokony olona mivavaka de misy olona tady andrava atsy misy mivavaka mandritra ny tontolo andro atsy misy manao amenna mafy tsara atsy misy ka ianao tsy mitovy amin'ny le level le ino dizy teo le niveau tsy mitovy ka velao ny olona ivavaka sy fadianana rehefa mahavita fa zay tsy mahavita de mipetra tsara ka zay zany ampirisiana foana fa niteny Jesosy eto rainareo raha mifadianana aza mety ho tahaka ny mpiatsara velitsy zay malahelo tare mampisoloky ny tavany izy mba hitan'ny olona fa mifady lazaiko aminareo marina tokoa fa efa azo ny valim-potiany fa ianareo kosa raha mifadianana de hosoro ny lohanao ary sasao ny tavanao mba tsy ho hitan'ny olona fa mifady fa ho hitan'ny rainao zay any amin'ny mangingina ary ny rainao zay mahita amin'ny mangingina no amaly anao riavana eto zany ny vavaka ny mahazava-dehibe ny fifadikanana de tena hoe anisan'ny tsy ambaratelo mampihetsika ny seza fiandrianana ilay Andriamanitra zay mahita ao mangingina rehefa mifadianana ny olona anankiray dia mamaly anao ao anatin'izany azo atao personnel ny fifadikanana azo atao en groupe ny fifadikanana mampahery mihitsy aho hoe zay rehetra fa manao mifadiana ary mirosoa lalindalina kokoa am'izany aza mety ambanin'olona aza mety pepon'olona ianao izy tsy mahavita an'izany de mitady an'izao zavatra rehetra zao izy hoe fa vitan' Jesosy zany efa sala am'izao tsia ianao mihitsy no ampirisihana rehefa mifadiana fa izao kosa nefa ny condition hoe aoka tsy alahelo tare na hoe mizesta hoe nahavita an'izany na mirehare hoe zay ny tena nahavita fifadikanana ka hafa mihitsy mihoatra anareo tsia tsy misy firerehana tsy misy ihany koa fanehoana tava hoe de malahelo de mitanonrika de miraboraby taresy maso hoe valaka be ny fifadikanana fa aoka feno fiderana feno hery mihitsy ny olona anankiray zay mifadianana ary dia mitsangana mikery na amin'ny fitoriteny na ilaina zany hoe inona ny vokatra le fifadikanana ary mila mianatra mifadianana koa isika fa tsy le hoe le fait de ne pas manger fotsiny le hoe rehefa tsy mihinana de zay no atao fifadikanana ny atao fifadikanana tompoko de misy fifandraisana ety sy matetika amin'Andriamanitra mandritra le tontolo andro zay anaovana fifadikanana mila mahay manao an'izany ihany koa isika tsy fantan'ny olona ny atao fifadikanana indraindray zany ny olona ohatra hoe mifadianana de le adiny ray sasany kely na adiny ray leo anelany hoe amin'ny 12 ka hatramin'ny 2 sasany
iny zany natao hoe fifadikanana. Fa raha mifady anina izy mandritra ny tontolo andro, tokony isaky ny adiny ray izy de mifantoka amin'ny Kristy na mandeha ny fotoana rehetra amin'ny fiangonana isaky ny adiny ray jereny tsara ny famataranandro de tokony misy fifandraisana amin'ny Kristy. Expérience ny anazy zay zaraiko zay hoe isaky ny adiny ray zany amin'ny enina zao, amin'ny fito, amin'ny valo, amin'ny sivy, amin'ny folo, amin'ny raika ambin'ny folo mandrapiletika ny masoandro amin'ny tontolo andro iny zany mandritra ny alina rehetra. Raha ohatra hoe nanomboka an'ilay maty masoandro ianao de efa manomboka ny fifandraisana amin'ny 12 alina mety mifo, amin'ny fito am'izay manomboka ohatra isaky ny adiny ray de misy vavaka zarainao tsara anaty kahie, mivavaka ho an'ny fianakaviana eto, mivavaka ho an'ny asa eto, mivavaka ho an'ny fahasalamana eto, mivavaka ho an'ny hafa eto, mivavaka ho an'ny zanako eto, mivavaka ho an'ny be ny zavatra zay angatana. Zarazara ohatra zay angeny ny vavaka atao tsy mila lava be na hoe ao anaty fiangonana fotoana za zay mifady anina ka de ndeha aloha andohalika etsy amin'ny sisiny eto tsia fa eo am-pitoerana eo fotsiny ianao de afaka mifantoka amin'Andriamanitra, afaka mandinika soratra masina ianao mandritra ny fotoana rehetra, mandinika boky, mitarika anao amin'ny fahamasinana ny amin'izany fotoana izany, mitarika anao amin'ny fanatrehan'Andriamanitra, mitalao amin'Andriamanitra mihitsy. Mila mahay mifady anina koa isika fa tsy hoe tsy mihinana fotsiny de mamonjy an'le fotoana kely adiny ray sasany amin'ny 12 mirava iny de ianao nefa mandritra ny tontolo maraina ray manontolo de mieno be fotsiny zay zavatra eo, tsisy fifandraisana amin'ny tompo mihitsy. Ny hariva koa ianao de mieno zay resahan'ny olona fotsiny fa ianao hafa mihitsy, misy fifantohana. Raha azo atao aza na tsy ao anatin'le fotoam-pivavahana fa hoe manana andro anankiray ianao hiarahana hifadiana hanina na hoe ianao rery mifady hanina, tena zava-dehibe zay. Raha lasy anabavy malala, raha miantso ny anaran'Andriamanitra ianao de amaly anao izy ary aneo zavatra lehibe eo amin'ny fiainanao Kristy. Zay ny hoe mandondony ianao de ovahana, mitady ianao de ahita. Fa ianareo kosa raha mivavaka de manaova tahaka an'izay voalaza izay. Reo ny prinsipa reo ka dia ny tompo aneno atonga anao tena mahery mivavaka ary tena isy fahefana, isy akony ny vavaka zay asandratsika tsirairay avy. Hivavaka ho anao mba hatanteraka an'izany afatra izany eo amin'ny fiainanao ka tsy ho zavatra mandalo fotsiny folo andro, tsy événement zany io fa zavatra tena process mandritra ny fiainana manontolo, fa tsy hoe taitaitra be fotsiny anatin'ny folo andro ianao de tapitra iny de nangatsika ndray, tsy hita hoe inona ny vokatr'ilay folo andro fa tena mba hoe misy fiovana mihitsy ianao amin'ny fomba fivavahana, amin'ny toerana hivavahana, amin'ny matetika mivavaka ianao ary mivavaka ka tsy mitsahatra, mivavaka zay ataonao na ho an'ny tenanao na ho an'ny hafa, tsy vavaka tia tena be, ny fifamelan-keloka izy daholo zany rehetrarehetra izany. Ka hivavaka isika mba hatanteraka an'io afatra zay voalaza io. Hivavaka isika tompo. Ry Tompo Andriamanitra rainay zay any an-danitra, tena misaotra anao satria Andriamanitra mampianatra anay isan'andro ianao. Na dia efa mahazatra anay aza ny vavaka ampianarin'ny Tompo ary toventesinay foana any amin'ny toerana sasany dia vavaka atao lasa efa rotina fotsiny vavaka nampianarinao, fa androany dia nivoaboasana teto fa misy filamatra maro samihafa ao anatin'izany, misy mihitsy ny tsy ambaratelo mba azahoana ivalim-bavaka, azahoana famelan-kelo, azahoana izay sazana isan'andro ary tanteraka ny fanjakanao sy ny sitraponao eo amin'ny fiainanay. Mangataka Tompo ho an'izay rehetra miaino sy mandreny izany afatra izany mba hampiatra ka tsy hoe événement fotsiny, taitaitra be fotsiny ao anatin'ny folo andro dia mangina sy mangatsiaka rehefa avy eo ary tsy nanana fotoana hiarahana aminao intsony, fa mba tena voatahiry hatramin'ny farany ny fiainam-bavaka reto mpanomponao reto. Mivavaka aminao ihany koa mba hazoto amin'ny fifadikanana ny rahalahy sy anabavy rehetra ary zay rehetra efa manao dia mivavaka Tompo, mitalao aminao mihitsy eto mehoery izy ireo aoka mba hahita valiny amin'ny alalana izany fifadikanana izany. Fa zay rehetra efa nangataka anao tamin'ny fifadikanana, na ry Estera izany, na ry Daniel izany, na reo mpanomponao tahaka andry Eli, reo ilay olona maro samihafa zay tena hoe niroso tao anatin'izany fifadikanana izany, tena hita valiny avokoa. Ka dia engany mba ho tahaka an'ireny ny mpanomponao tsirairay avy zay mandreny izao ny afatra izao ary isy hery ao anatin'ny vavaka sy ny fifadikanana zay ataonay. Ovay ny toetra ratsinay
ovay ny fomba anay tsy mety rehetra, ovay ny fitondrantenanay amin'ny alalan'ny 10 andro fiaraha-mivavaka sy ny vavaka izay asandratra isan'andro mitahihana zao onjam-peo zao izay mampitany izany afatra izany. Eny na tsy onjam-peo aza fa n'aiza naparianana izao afatra izao dia mino a Jesosy fa hisy fahefana amin'ny fanovana ny fiainan'ny olona izany. Amin'ny anaranao Kristy Jesosy no anonana sy anandratana ny vavaka. Amen. Samy mahery tompoko ny tompony hitantsika rehetra. Amen. Misaotra an'Andriamanitra lehibe indray isika satria mbola afaka nandria ny teniny manokana izay noentiny mpanompony teo iny. Ankehitriny dia ny firarointsoanay dia mba hitoetra aty anatintsika tsirairay avana izany teny izany, tsy handalo fotsiny amin'ny sofina fa mba hitondra fiovana ara-panahy eo amin'ny fiainantsika. Ary ny fanirianay moa izany eto amin'ny Hopefy radio dia ny anandratra fanantenana amin'ny fiainantsika tsirairay avy ireo. Ankehitriny dia mifarana sahady ny fandaharana Fanompoam-pivavahana amin'ity androandroany ity, fa manome fotoananao indray izahay amin'ny herinany toy izao eto amin'ny Hopefy radio. Isaorantsika manokana ny mpanompony pasteur Ernest Andriamparantsoa izay nitondra ny teniny teo ary izao moa Nansiara Zakanjoary no nanolotra ny fandaharana tamin'ity androany ity dia manome velomanao indray mandra-piona amin'ny manaraka indray. Narahinao teo Fanompoam-pivavahana eto amin'ny Hopefy radio. Sabata feno fitahina, sabata feno fahasambarana, sabata feno fifalinana ity tontolo androntsika anio ity. Azonao atao ny mamerina miaina sy maka izao fandaharantsika izao ao amin'ny tranokala fanantenana ho anao.org/Fanompoam-pivavahana.